Tsy mitsahatra ny raha-matahora sy ny fampiororona ataon'ny fanjakana amin'ny filomarika Ravalomanana. Izay filoham-pirenena teo aloha mizaka ny zoam-pirenena malagasy ary filohan'ny rodoben'ny mpanohitra araka ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Feno mpitandro filaminana indray teto ny lalana nolalovan'ny filomarika Ravalomanana. Sabotsy 29 ny volana Novambra 2024. Tsena ho an'ny mponina ao amin'ny komina Ankadinondry Sakay. Tahaka ny olon-tsotra rehetra dia niantsena teto ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Saingy izao no anaovana azy. Amin'ny maharay aman-dreny lehibe azy eto amin'ny firenena nefa dia nitangoronan'ireo vahoaka tonga tao an-toerana izy mba hizaran'izy ireo ny manahirana. Mahatsiaro anao izahay président hoy ireo tafaresaka taminy. Fantatra ihany koa nandritra ity fotoana ity fa mipaka amin'ny vahoaka any fotony ny fanapahan-kevitra tsy matotra ataon'ny fitonam-panjakana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Fanatenana-pôkaty zany dia ohatrany hoe manadisy fanatenan'le ray aman-dreny mpianatra dia lasa tsy mety amin'le tontolo ambanivohitra ny ohatran'izay. Taorian'ny fihaonan'ny filomarika Ravalomanana tamin'ireo vahoaka tao Ankadinondry io dia tsy karatra ny fivezivezen'ireo mpitandro filaminana tamin'ny toerana izay nipetrahan'ny filomarika Ravalomanana ny hariva io. Fihetsika mendrika fiantsiana ady tanteraka.